avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Global Simon ambadik'ireo nofinofi, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy maintsy mandalo fizaham-pahasalamana ireo olona rehetra mivoaka sy miditra ny tanàna ny Mahajanga. Hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamam-bahoaka ifehezana ny tsy hiparitany ny valanaretina ny endra ny rajako na ny variole du singe. Tafakatra 7,000 ariary raha toka 200 ariary isan'andro ny miampita lakana nandritra ny fitohanana ny fifambozana teny Anosy Zato ny 1 ny volana Desambra lasa teo, ary olona manodidina ny 7 no torana tsy nahatsiaro tena. Efa nisy fa tsy ampy ny tahatsoroka nataon'ny fanjakana hampiroboroboana ny sehatra tsy miakana eto amintsika. Hoy ny mpamakafaka Ara-Toekarena. Zazalahy iray 17 taona no maty tao anaty piscine tany Toliara ny alahady lasa teo. Nahafatesana olona 70 sy naharatrana olona 100 ny aitrano-tany Suisse ny alin'ny fitsenana ny taona vaovao. Tamin'ireo olona 70 naratra, 170 dia teratany Suisse, 40 teratany Frantsay ary 170 teratany Italiana. Ny antsipriandreo no tanterana amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity ariva ny faharoan'ny volana Janoary taona 2024. Asainay ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny tontolon'ny fahasalamana. Tsy maintsy mandalo fizana ara-pahasalamana ireo olona rehetra mivoaka sy miditra ny tanàna ny Mahajanga. Hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamam-bahoaka ifehezana tsy hiparitany ny valanaretina ny endra ny rajako amin'izao fotoana izao. Ao Mahajanga izay nahitana fitombona avo roa eny ireo olona manatona ny toeram-pitsaboana tao anatin'izay fitsenahana ny fetiny taom-baovao izay araka ny taremarika azo avy eny anivon'ny CSB. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Christian Andria Mahery. Ny tombo avo roa eny ireo olona namonjy ny toeram-pitsaboana teto Mahajanga hatramin'ny nahafantarana ny fisiany valanaretina ny endra ny rajako. Raha ny fiainana andavanandro ny mponina, maro ireo mahafantatra ny ofisiany aretina io raha ireo mpitsangatsangana taty amin'ny bord de la mer sendra nay mpanao gazety tamin'ity taona vaovao ty. Mahafantatra izy ireo fa tsy nahasakana azy ireo tsy hivoaka izany. Ny fiarovana sy ny fahamelona no tsy nataony ambanin-javatra raha ny fanazavany. Zay zao ohatranay dia fa ny fiarovana ny tenanay manokana sy ny zanakanay miezaka mihitsy miala vola posy tsy mba hanao spesialy bajaj manokana mihitsy andehananay ohatsy andeha aty satria ohatrany tena maresaka be mihitsy le aretina tena ohatrany finra mihitsy raha mifahitana anazy. Regna hivoaka taty fa enay koa misy aretina fa tsy nanakana le fiboahanay e. Dia boaka ty dia mandeha mody amin'izay dia mamonjy ny tokantrano amin'izay bokeo. Dia miarikena foana fa mahenoheno foana fa tsy maintsy ataony fiarovan-tena amin'izany. Mandray ireo olona te hanamarina ny toe-pahasalamany amin'izay valanaretina izay, ireo tompom-pahasalamana rehetra eto Mahajanga manomboka ny CSB katreny amin'ny CHU ary ireo tompom-pahasalamana tsy miankina. Fepetra ny fisorohana tsy hiparitahany valanaretina, ny fanajana ireo toromarika omeny mpiasa ny fahasalamana, ny tsy fifampikasohana amin'ireo olona hita
fa mitondra sorotra retina, ny fanaovana rovava, fanasana tanana amin'ny savony matetika ary ny fihinanana ireo sakafo manampy amin'ny hery fiarovana sy ny be otrikaina. Efa napetraka ireo tompon'andraikitra eto Mahajanga ny fepetra ara-pahasalamana amin'ireo tompo-piantsonana izay manao fitaterana, antanety, andranomasina ary anabakabaka ka tsy maintsy anatanterahana fizahana ara-pahasalamana na ho an'ireo hiditra na ireo hivoaka ny tanàna ny Mahajanga. Lafomba vao mahakasika ny fahasalamana izay hatrany fa eo any Toliara isika olona 3 ahitana ankizy 120 sy olon-dehibe 5 no tratry ny fahampozinana ara-tsakafo tao amin'ny Fokotany Betany Ouest commune Toliara voalohany Omaly nampidirina tao amin'ny hôpitaly sy SAU Tanambao ao Toliara Omaly Ariva izy ireo ary mbola manaraka fitsaboana hatramin'izao. Maro tamin'ireo narary no naneho fambara mahery vaika toy ny maloloy, mandoa ary marary kibo. Horaisy ny fanjakana ny fitsaboana ho an'ireo ny arambona rehetra toy ny avy ao anivony ny taleparitra ny fahasalamam-bahoaka Atsimandrefana. Efa misokatra ny fanadihadiana hamantarana ny tena zavan'ny tranga marina ny antony nahatonga ity tranga ity. Anoizatsika ny fahampalalam-baovao mahakasika ny fifambozana eto Antananarivo renivohitra. Tafakatra 7,000 ariary raha toka 200 ariary isanandro ny miampita lakana nandritra ny fitoana ny fifambozana tetsy Anosato ny faraka amin'ny 30 ny volana Desambra lasa teo. Alolona manodidina ny 7 no fantatra fa torana tsy nahatsiaro tena hoy ny ponina nanatry maso ny tranga teny antoerana. Ny fahabetsahan'ny olona izay mifamezivezy no ilay andro fety no isan'ny antony izany raha ny fanazavana fa tonga teny antoerana ny fitaleavam-paritry ny filaminam-bahoaka eto Analamanga androany. Nametraka lamina sy nitady ny vahaolana hisoroana ny fitoana ny fifambozana tahaka ireny. Andeha horantsika ny fitateram-baovao mahakasika izay. Malona ny fitoana ny fifambozana nampiten'ny Mona tetsy Anozato ny farany taona teo. Tonga teny an-toerana nametraka ny lamina sy tady hevitra ho entina anatsarana lafo fifamoivoizana androany ny fitaleavam-paritry ny filaminam-bahoaka Analamanga. Ny fanaparitahana ireo mpitandro filaminana eny amin'ny toerana izay verina fa miteraka ny fitohanana eny amin'ny faritra Anozato no etsika voalohany natao. Hitantsika angamba fa tamin'ny faraka amin'ny 30 volana Desambra 2025 dia nisy fitohanana be teto amin'ny fahabetsahan'ny olona sy ny fiara noho ny andro fety izay nampitohana famovozana elaela mihitsy. Ary misy ihany koa fitarainana amin'ny hoe mety ela loatra ny fampandehanana le doublage sy ny rehetrarehetra. Raha izay ny zava-misy dia nametraka résolution izahay izay napetraka androany mba ho tanterahan'ny mpiara-miasa rehetra. Voalohany indrindra amin'izany aloha dia napetraka ny réunion de coordination niarahan'ny police pirenena sy ny gendarmerie pirenena tamin'ity axe RN manomboka Anosato makatonga ny mpitatafika aty nijerena ny tomba ezaka natao sy ny vahaolana raikitra iaraha manatanteraka satria hitanareo fa mifanampy tanteraka izahay amin'ny famahana n'ity olana ity. Ny voalohany indrindra napetraka aloha dia ny fanaparitahana andreo mpitandro filaminana amin'ny toerana izay heverina fa tena sorsa ny embouteillage eto amin'ny faritra Anosato. Ny faharoa amin'izay manarakaraka izay dia heverinay ho atao mitovy ary iarahana ny radio izay fampiresahany gendarme sy ny polisy ao anivon'ny RN iny mba miaraka maheno amin'ny zavatra misy ao anatiny mba afana manao le coordination amin'ny filazana hoe atsy ny tena mafimafy atsy ny tena moramora. Isan'ny vahaolana raisina ihany koa raha ny fanazavana ny fanabeazana olom-pirenena tsy ny fiara ihany no miteraka fitohana fifamoivoizana eto amintsika fa eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo rehetra mampiasa lalana. Rehefa hitantsika tsara ty dia ho jerentsika tsy ela iny faritra izay misy an'iny ihany satria misy zavatra nge izay tsy miankina amintsika mihitsy no mahatonga ny fifamoivoizana. Efa be loatra ny fiarakodia, fa be loatra ny fotodrafitrasa, efa reraka ny zava-misy. Izany anefa tsy manamarina ny tsy andraisana andraikitra hamahana ny olan'ny olona. Dia izay ny antom-pisanay tompon'andraikitra sy izay mpitandro filaminana polisy mijoro eto aminareo eto mitady hevitra foana isanandro isanandro. Izay ilay hoe fanabeazana ny olona éducation ny c'est la répétition. Mila verimberinao amin'ny olona isanandro isanandro ho sakafo hohanina ny fanabeazana mba hiditra ao anatin'ny sainy tsirairay ahafahantsika mamaha ny olana tanteraka.
raha iverenana olona fiteny eo no toerana tsy nahatsiaro tena nandritra ny fitohanany fifamovozana ny seho teny amin'ny tetezana no zato ny faraka amin'ny 30 ny volana desambra 2024 lasa teo izay niteraka resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera. Aloko ndray mieritreritra an'le amitivo. Litina aloha anao. Voalohany no nisy toy iny teny an-toerana hoe ireo mponina ka naleon'ny olona sasany nandeha lakana tamin'ny sarandalana 7,000 ariary raha toa 400 ariary izany isanandro. Nanomboka tamin'ireo oratolakandro teo ny fitohanana ka tsy nitsahatra ny toy mandrakalina ny fahateren'ny lalana ny fahabetsahan'ny olona mifamezivezy noho ilay andro fety toy ihany koa ny fahafatesana fiara lehibe iray tsy nanalavitra ny tetezana no antony hoy izy ireo. Saka embouteillage aloha misy embouteillage foana fa rehefa fety vao tena hoe misy embouteillage fa amin'ny andavanandro amin'ny maraina misy double dia amin'ny hariva misy double dia rehefa atoandro tsy dia misy embouteillage fa rehefa amin'ny maraina sy hariva fa le tamin'ny 31 décembre iny tena embouteillage be mihitsy mbola tsisy ohatran'iny loatra amin'izay nienako teto fa tena embouteillage be foana na mpandeha lakana raha lasa 7,000 no frais an-dakana tamin'ny andron'iny 200 ary 100 ny sasany nandeha lakana ny sasany ary tamin'ity avelan'ity arifan'ity nandeha fa tena enjana olona torana tena feno tao anatin'ny tao efa nanomboka tamin'iray le embouteillage tamin'iny zay rehefa tamin'ny enina sasany vao nisy lalana nandeha ny tsena fa tena feno olona tsy afaka nandeha. Embouteillage eto Anosy ty zany faritra Tsimondrano izy ty zany efa hatramin'izay le lalana mihitsy zany tsy mihitatra ao efa tamin'ny première république izy ty tamin'ny 1960 ihany izy io ngamba ratsika mijery tsisy tsy mahafantatra zany angamba mampitona fanjakana rehetra teto miasa ny gendarme miasa amin'ny polisy tena manao tena miara-miasa tena manao ny entso zavatra mihitsy ao ka dia tsy haiko hoe miankina any fanjakana foana famahana olana amin'io hoe ahoana le embouteillage inana manana io. Manam-perta aloha le embouteillage raha hoe dinihana amin'ireny olona be dia be teto tamin'ny 30 décembre iny le olona tsy hita zay alehany na makariva amin'ny safo be eo ry zareo satria le lalana tery dia sahirana malagasy le tetezana mihitsy ny kely mampatonga le embouteillage be risy ery tokony ampiny tetezana io atsampy io ampina vadiny io dia mety le embouteillage teo zao no fahitako anazy nanahirana mihitsy satria aratra ty mitragnona etery nanahirana olona bobaka be ny teo niakatra ny fiefy niakatra ny rehetrarehetra olona manontolo nanahirana le izy ka betsaka loatra le olona makagny sy ny makaty zay raha ny fahitako anazy aloha satria raha avy any andro zany nge amin'ny maraina olona be dia be no manko io olona tsy olona raha makany na makaty olona manontolo. Maro ny voka-dratsy sy ateraky ny fitohanany fifamoivoizana hoy ny solombavam-bahoaka ny arivo mambo indrindra amin'ny lafiny ara-toekarena anisany vahaolana ny fandimbiasana ny fiara miakatra sy midina raha toka manaja fotoana ny mpitandro filaminana hoy ny fanazavana matetika tsy voahajo fotoana io ka miteraka fitohanana lava reny raha ny nambarany hatrany. Ankoatra izay zava-dehibe ihany koa izy ny famoronana lalana amin'ny lalam-pirenena voalohany. Raha ny setraika iny aloha dia tena misy tokoa satria raha toekarena dia misy fahavangana sy fahaverezana be dia be mihitsy ny fahatarana ara-potoana satria raha ohatra ka hamonjy fotoana ianao tsy maintsy manome adiny iray na adiny sasany mialoha ny tokony andana normal ny tsy maintsy miainga vao afaka mahazo na manatratra ny fotoana hotratrarinao amin'ny toerana iray izay alehanao na ny miakatra avy any amin'ny arivomamo iny na ny midina andeha hidina ho any mety atao sy arivomamo dia tsy maintsy manome an'izay fotoana fara-pahakely indrindra adiny iray mialoha zay ianao zay zao dia efa tena hoe na tokony hanao zavatra zany ianao dia efa tsy maintsy avelanao zavatra ataonao fa tsy maintsy mamonjy an'iny fotoana iny. Ny fiantraikany ara-toekarena dia ataoko hoe manatovo be dia be mihitsy satria ohatra hoe ny olona mampiasa solika dia efa tsy maintsy manatovo. Ny fiantraikany ara-tontolo iainana misy io satria ny fijanonana ny setroka maharitra eo amin'ny toerana iray dia efa miteraka loto ho an'ny tontolo iainana dia fiantraikany ratsy koa izay ny zavatra rehetra ny fanielingelena ny isan-karazany amin'ny mpivarotra samihafa zao raha ohatra tokony halafo ny mpivarotra dia vao eligely mivezivezy eo dia tsy afaka hiaina malalaka mihitsy ny mpivarotra hivarotra amin'ny
metany vahaolana fa ny vahaolana angamba ny tena hoe tsy misy afa-tsy ny création mamorona lalany any satria raha ny aksa irainainy ny isan'ny tena hoe tena voahity indrindra. Ankoatra ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana sy ny fanarahan-dalàna, manana didy ihany koa ny olom-pirenena isorohana sy ampihenana ny fitohanana ny fifamoivoizana. Tafiditra ao anatin'izany ireo bisikileta, sarety, ireo mpivarotra eny amoron-dalana ary ireo mpandeha tongotra. Ho an'ny androany, mpitandro filaminana maro no tazana teny an-toerana nandamina ny fifamoivoizana. Lafim-baovao mifandray amin'ny atonotaona ny fitsenana ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo toy ireo ray aman-dreny ampanahy eo anivon'ny FFKM dia nitondra ny afatra ho an'ny mpino kristianina ihany koa ny filohan'ny FJKM Andriamampianina Zaka. Maro ny asa miandry ny mpino amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity hoy ny filohan'ny FJKM isiny ny fampandrosoana ny firenena sy ny isam-batan'olona. Ny afatra ny taom-baovao ravana dia tsotra fahasoavana noho ny fanomezana tombonandro. Izany fanomezana tombonandro zany dia voalazany soratra masina tsy misy amintsika na dia manampy andro ray monja azy any amin'ny andro izay havelomantsika. Dia andao sika hitondra fahasoavana ihany koa ho an'ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fanomezana reny zavatra rehetrarehetra ho an'ny mpiarabelona ireny. Ny endriky ny fitsaboana rehetrarehetra dia hoentintsika manantona ny olona izay mila izany ao amin'ny kianja amin'ny Barea. Eo ihany koa ny fianarana asa sy ny hoavy, ny amin'ny hoavy ny ankizy, ny amin'ny safidy ny hitsy ny anarana ato nandeha, izao ny fianarana asa tokony atao, izay ny dikany iray, ampianaro ny zanakao. Eo koa ny resaka sakafo, hoe ny voalazan'i Jesosy tany anefitra manao omena ireo hanina izy. Ireo olona sahirana dia ndao omena hanina mandritra an'izay 3 andro, 4-10, 5-10, 6-10 janoary zany. Eo ihany koa ny tohana ara-tsaina sy fanahy ary moraly. Tena miravoravo sy kivy ny olona na ara-tsaina, na ara-moraly, na ara-panahy ary reraka hatramin'ny vatany. Tetika asa fiangonana manakaiky ny sahirana izay no entintsika indray ao anatin'izao taom-baovao anehoantsika ny fahasoavana aseho amin'ny alalan'ny fanomezana tombonandro. Dia ho fampandrosoana entin'ny fiangonana ho an'ny firenena raha teo zany ary fandraisana anjara amin'izay zo sitrahan'ny olona dia ireo zo fototra tokony maha olombelona ny olombelona. Dia manamafy ny fiarabanantsika rehetra rehefa mahatratra ny taom-baovao 7-20 dia ny fahasoavan'ny tompo hanenika ny fiainantsika eo mpamaky vakina sy hamarana indray izao taona vaovao zao raha sitrapon'Andriamanitra. Lafim-baovao mifandraika amin'ny fety ako ny fankalazana ny fitsenana ny taona vaovao. Ny tombo isa ireo noraisina tetsy amin'ny siasa io zera ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra sy ny fiandohan'ny taona vaovao 7 sy 2 arivo araka ny tatitry ny tompon'andraikitry ny hôpitaly miisa sivy ireo namony ainy ary mahery ny 50 sy 200 ireo notsabonina ndrandritra ireo fotoana ireo. Ontso fifaliana no mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Olona 5 no namony ainy ary ny 3 amin'izy ireo dia cadavre de peau ny andro ny 1 desambra sy ny voalohan'ny volana janoary raha ny antotanisa nomeny ny avy ao anivon'ny réanimation médicale eo anivon'ny siasa io zera androany. 4 kosa ireo namony ainy avy amin'ny sampana vonjena na ny service d'urgence. Vokatry ny zava-pisotro misy alcool ny 31 desambra dia miisa 4 ny lehilahy ary 1 dia zazakely. Ny 1er janvier kosa dia 5 ny lehilahy 2 ny vehivavy. Zazakely 12 tratrany toxique infection alimentaire collectif. Mahakasika ny antotanisa voaray avy ao amin'ny sampana vonjena na ny service d'urgence dia miisa 253 ny consultation ary 35 ny hospitalisation ny andro ny 31 décembre sy 1er janvier. Hoarina amin'ny taona lasa ny tombony isan'ireo olona notsabona sy niditra hôpitaly ho hatrany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly siasa io zera. Lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika eto amin'ny firenena mizotra tsikelikely amin'ny fanavaozana ny fomba fitantanana ny firenena ny mpitondra ankehitriny na izany mila mahay miaino ny vahoaka sy mandray lesona ny mpitondra ankehitriny tsy amerina ny lesoka tany aloha intsony. Miandrandra fanohizana asa mivaingana ireo vahoaka malagasy ny olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany. Andeha rahantsika ny fanehoan-kevitra sy ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Maro ireo lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha ka tsy tokony hiverina intsony ho ireo olom-pirenena naneho hevitra
tokony ahay andre lesona sy aina ny vahoaka izay tompo ny fahefana ny mpitondra. Lesoko zany tao amin'le nataon'le mpitondra teo aloha tsy tiana hiverina tsony dia le zavatra ohatrany hoe le fitiava-kely an'le zavatra atao raha tsika malagasy raha ny tena marina hoe tokony tsy hanitra daholo fa tokony mba misy zavatra tokony hanina ihany nefa noho le fitiavan-tena an'le mpitondra zany dia lasa ohatrany hoe matavy ihany manana ihany manany inona ny tsy hangalana ren'le olobe le olo mangany ambanivohitra be reny dia apetrao raha hoe noaio anatin'ny rafitra fitondrana miaramila dia reny olobe reny ataovy koso faharoa dia miditra amin'ny koso fahatelo tsika manam-paizana miankadre an'ireo rehetrarehetra ro dia mandeha ny adevitra ty le iny ty izy le anaovana adevitra amin'izao fotoan'izao ty mety iny fa tokony any amin'ny farany rehefa vita daholo ny fikarohana rehetrarehetra tafapetraka daholo ny cadre alefaso amin'izay ny adevitra tsisy fampatahotra. Roa volana ny iovan'ny mpitondra teto amintsika mahita ny olom-pirenena fa miroso tsikelikely amin'ny fanovana ny fitondrana tarihin'ny kolonely Randrinirina Mikael tokony amafisina ny fijoroana amin'ny fahasahiana amin'ity taona vaovao ity ho hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Famerenana Madagasikara amin'ny laonina dia eo zany tokony hojerevana dia miverina amin'izay tsika hoe nanahoana ny tantarantsika satria nampianajana antsika misy savany endafy manahoana raha tambatso ireo dia ho aiza amin'izay zany Madagasikara azo atao 20 taona fotsy tsika dia tafavoaka firenena matanjaka indrindra. Efa eo anaty fiovana dia fiovana ny inona moa zany fa ny sosialim-bahoaka fandriampahalemana ny fambolena ohatr'izany andrasana aminazy daholo. Za mbola resy lahatra afaka mandroso tsara Madagasikara raha mahay mitondra ny mpitantana satria tsika manan-karena rena kibon'ny tany be da be ny azo ampandrosoana Madagasikara. Raha iverenana ny lahatenin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny faran'ny taona 2020 iny ny antsony malagasy rehetra hifantoka sy hifanampy amin'ny asa ho an'ny tanindrazana fa tsy olany andro amin'ny adilahy politika amin'izao taona vaovao izao ho an'ity taona 2020 ity araka ny fanambarana laharaha-mpamehina ny amahana sy amaliana ireo fangatahany vahoaka sy ny fitakiany mpitolona teny an-kianja toy ny herinaratra, ny rano, ny sosialim-bahoaka, fanatsarana ny fampianarana sy ny fahasalamana, fifehezana ny vidiny entana, ny fanamboarana ny lalana, fanatsarana ny fandriam-pahalemana sy ny rafim-pitsarana eto Madagasikara. Ankoatr'izay, hisy ihany koa ny fampiakarana ny taontaon-ketra ho an'ny komina misy fitrandrahana. Hatsaraina ihany koa ny fambolena sy ny sehatra everina ampidibola. Hisy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra sy ny fampiakaran-karama ho an'ny mpiasam-panjakana amin'ity taona 2020 ity. Voresaka ihany koa ny momba ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiarah-miasa iraisam-pirenena. Anisan'ny teboka nasian'ny filohampanjakana fanazavana ihany koa ny momba ny fahalalahana maneho hevitra. Efa maro hoy ny filohany dingana vita tao anaty 2 volana ary mbola maro ihany koa ny ezaka hirosoana. Nisy ihany koa ny fanafonana sazy feno ho an'ny gadra politika sy ny fanalefahan-tsazy ho an'ireo mahafeno ny fepetra. Namoaka didy araka izany ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny 13 Desambra 2020 teo momba ny famontsoran-kelika ho an'ireo voafonja ho fanamarihina ny taom-baovao 2020. Nisy ny fanalefahan-tsazy 3 ka hatramin'ny 12 volana arakaraka ny halavany sazy ny voafonja. Misy koa ny famotsorana tanteraka ho an'ireo efa antitra toy ny vehivavy 50 taona ny miakatra sy lehilahy 50 taona ny miakatra sy ireo efa navita sazy nandritra ny fotoana lava tao am-ponja. Ho an'ny zaza tsy ampy taona rehefa navita ampahany amin'ny saziny dia mahazo famotsorana tanteraka ihany koa. Na izany, misy ireo tsy tafiditra amin'izao famotsoran-kelika izao araka ity didim-panjakana ity ihany dia ireo rehetra izay voaheloka noho ny eloka bevava lehibe toy ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bola, zava-mahadomelona, fanondranana olona, erisetra aranofo, famonoana olona, fandrobana, fakanan-keriny, fampirohorohona, eloka mifandraika amin'ny arenan-kibon'ny tany sy ny tontolo iainana. Lafomba vao makasika ny toe-karena eto amin'ny firenena kosa efa nisy fa tsy ampy ny atantsoroka ataon'ny fanjakana ampiroboroboana ny sehatra tsy miankina eto amintsika hoy ny mpamakafaka ara-toe-karena. Ao anatin'izao fotoana vaovao sy ny fanavaozana izao dia tokony ampitomboana izany ary ajerena manokana ny lafin'ny etra izay isan'ny olana miverimberina isan-taona. Andeha ho arahantsika ny antsipiriam-baovao makasika izay etiny olona saina.
Vaovao ny taona, herijika vaovao ihany koa no entina hampiroboroboana ny toe-karena. Hampinga andro lehibe amin'izany ny sehatra tsy miankina ahafahana manarina izay toe-karena izay. Amin'izao, tokony ho jereny ny fitondrana fanavaozana manokana ny momba ny etra sy ny fanefana izany, hoy ny mpamakafaka ara toe-karena. Ny taux de recouvrement fiscal eto Madagasikara azo lazaina hoe ambany. Ny mampalahelo anefa amin'ny ankapobeny dia ireo mandoa ihany no azo lazaina fa mandofa ireo zay miraviravin-tanana zay ao anatin'izay fandoava-kely zay dia tsy afaka tsy manana an'izay vahaolana sy tansorika zay fanjakana afana tena manao zay pression fiscale zay. Tokony zany ho amoraina ao anatin'izay fifaninanana ao anatin'ny ara-dalàna na concurrence loyale zay ny fampitoviana ny mpanjarary daholo be fa na salatsalana io na madinika rehefa atao le fitakiana dia tokony hiaran'izay ny daholo be. Anisan'ny tena hoe politika tokony ho ataontsika eto Madagasikara zao aloha dia ny fanamorana ny fandoava-kely amin'ireo orinasa izay heverina fa mbola vao mijoro mila jerena tokana manomboka zao zany mila tokana tsara eto Madagasikara ny PME sy ireo heverina fa efa orinasa vaventy ireo grandes entreprises. Efa hita ny fahalalahana eo amin'ny tontolon'ny fandrarana ho hatrany ny fanazavana ary tokony hamafisina izany amin'ny ity taona vaovao ity. Famahana ny olana izay antony hoe zao fanavaozana zao dia ny olan'ny angovo izay anisan'ny tena hoe loharano izay ahafahany sy ampiarina tsy miankina manao ny famokarana. Tokony ho vaovatateraka zany io amin'izay azo heverina fa vahaolana rosin'ny ministera ny angovo. Ny faharoa anisan'ny tena hoe izay tena mila mafisina sy mila hijerena vahaolana dia ilay fanalalahana ny eo amin'ny resaka fifaninanana na ny concurrence loyale izay antoka iray koa ahafahan'ny mpanjara zany manja ny sainy mampiasa ny volany sy ahafahana ihany koa mahita an'ilay tamberina, mahita an'ilay tombaritra ao anatin'izay fanjarana atao zay. Tokony ho sokafana amin'izay ho amorana amin'izay arak'izay hoe fanavaozana izay amorana amin'izay ny resaka fahazon-dalana maro samihafa. Amin'izao firosoana amin'ny fanavaozana sy ny fanovana izao, tokony ho jerena ihany koa raha ny fanazavana ny fahafahan'ireo microfinance misitraka vola mivantana avy amin'ny banky fohibe ahafahana mandrisika ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra, hampitombo ny famokarana amin'ny fahafahana mampindram-bola amin'izana ny aradrariny. Iverina iresaka ny lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika eto amin'ny firenena isika, ny rava ny fitakiana sy ny filanjana sora-baventy nataony mpikambana ao anatin'ny vovonana tafita androany izay nitaky ny amoahana any Alain Andry Amseza. Nisy ny fifampiresahana mivantana teo amin'ny zandary sy ireo planja sora-baventy teo anoloan'ny Abrao ny sampana eloka be vava teny fiadanana taorin'izay no nilazana fa mijanona ny etsika eo ampiandrasana ny toy nyity rara ity. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Ny lanja sora-baventy manoloana ny sampana eloka be vava ny zandarmaria pirenena teny fiadanana mangataka ny amoahana ny Alain Andry Amseza ireo mpikambana ao anatin'ny tafita na ny tambaben'ny fanorenana ifotony ho an'ny tanindrazana izay misy azy. Andro maromaro taoariny ny samborana azy tany Mahambo, Toamasina ny alakamisy 30 Desambra lasa teo ity mpano politika ity. Raha zava-misy moa zany dia nisy fifampiresahana tamin'ireo ato amin'ny toby eto fiadanana dia nazava moa izy zany tsisy ny zavatra hoe atonga fikorontanana na zavatra ohatr'izany fa dia niparitaka moramora moa zany ny olona hoe raha vao fa mbola ifampiresaka izay dia miandry izay fifampiresahana zay zany tsika atreto. Ny tsika koa moa anatin'ny lanonana zany zao fety ny andro dia araky ny nambaranay omaly hoe tsy dia mila fikorontanana le firenena satria efa zao ny zava-misy dia mbola ho ampiana zavatra hafa dia tsy mety le izy fa dia ny zavatra irinay fotsiny zany dia hoe mba sa misy le fampiresahany dia voavany olana. Zay ngamba ny zava-dehibe indrindra androany. I Alain Andry Amseza izay mbola tazomy manaovana fanadihadiana eny fiadanana amin'izao fotoana izao. Atreto tsy mbola nisy vaovao ofisialy nampafantatra ny antony ny samborana azy. Mbola mitoy indraraha mahakasika ny Alain Andry Amseza iny fa iny ihany koa ny atsika amin'ny sety vetivety ato anatin'ny dokam-barotra etsika miampita any anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ny ity ariva ity.
Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry. Tonga indray ity taom-baovao. Izaraina ihafaliana aminao, bebe coucou. Ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao. Na iza naiza, amin'ny fotoana rehetra. Zay atao miasa dia vonina hatrany ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024 ataovy iasa. Ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky antsika. Yaourt brassé chocolé, Marie et Thierry. Mifahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrany ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fahatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. dia mbola terina trany ny arahaba tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa tanatin'ny tapan'ny faharoa ho an'ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity. Andeha isataratsika ny tapan'ny faharoa ny tontolo ny toe-karenina mitaraina ireo mpitarika sendika avy amin'ny sehatra tsy miankina fa maro ny tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny arakasa sy sosialy eto amintsika raha toka misy fikasana ampiakatra ho 5 taona ny tampisotrona ronono eto Madagasikara mangataka ny ampiananany azy ho 5 taona ny sendika miray feo manoloana izay. Akoatra izay miantso ny ministera hanaraka ny fehezan-dalàna momba ny fampiakarana karama eto Madagasikara ihany koa izy ireo. Eloa Gabin no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Tonga nanatitra taratasy tamin'ny ministry ny asa fampananana asa ary ny asam-panjakana teny 67 hektara ny teo anivon'ny Fres sambe ny sendikany mpiasa malagasy révolutionnaire. Taratasy manamafy ny fitakina anarahana ny fehezan-dalàna momba ny fampiankaran-karama eto Madagasikara. Voarakitra ao anatiny zao taratasy zao ny tokony anarahana ny lojika amin'ny karama farany ambany araka ny budget type. Fomba fampiakarana le karama zany no nangatana ovaina fanaraka ny fehezan-dalàna feny aza. Satria araka ny fehezan-dalàna feny asa zany dia tokony CNTE no mandinika sy mamatra zany hoe karama zany ka karama ampy sy mahavelona ny mpiasa zany tokony mena ny mpiasa eto Madagasikara. Dia androany zany zay nanamafy an'izay zany amin'ny taona vaovao amin'ny volana janoary zany taona 2024 zany dia tokony hivorony CNT ary tokony hivorony aingana zany amaritra sy andinika an'izany hoe pouvoir d'achat ny mpiasa malagasy zany. Dia zay zany fotondiana ity mino zany zahay fa ho ataon'ny fanjakana ho raharaha lehibe ho vaindoan-draharaha zany ny jerenany zany hoe karama ampy sy mahavelona ho an'ny mpiasa malagasy eto Madagasikara. Fa mangataka ny 5 taona ny tampisotro andronono ireo mpitarika sendikany mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina
fangatahana manoloana ny volavola ampiakarana ho 10 taona ny tampis ronono an'ireo mpiasa ampanjakana andaniny mitaraina ihany koa ireo mpiasa misotro ronono tamin'ny asam-panjakana tsiraikitra fa tsy misitraka ny fisotroan-dronono ka miantso ny tompony andraikitra ijery akaiky momba azy ireo. Maître Fram retraité na nompo fanjakana anisan'izany tena koa 20 taona fa tena tsy nisitraka ninina mihitsy ny ala. Ohatrana manokana zany zao tena sezy ambomiadana 22 ans de service teo a. Ny mpiasa zao taorinan'ny fivoahan'ny resaka mahakasika niny hoe miakatra 20 taona ny taonan'ny mpisotro ronono eny amin'ny mpiasa mpanjakana. Mbola projet le izy dia efa matahotra ny mpiasa ety amin'ny sehatra tsy miankina hoe sao dia mba ho voakasika izay koa izahay mpiasa ety amin'ny tsy miankina tsy ho vitan'ny sehatra tsy miankina aloha zany 90 taona aloha zany zao efa mampikaikaiky fa maninona moa zany izahay zany mitaky mba 10 taona ny ety amin'ny sehatra tsy miankina zany fa tsy tratranay ilay 80 taona. Ankoatr'izay mitaky ny andravana ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny CNAPS sy SMI na ny service médical interentreprise izay efa tapitra fotoam-piasana ihany koa ireo syndicat. Lafim-baovao mahakasika ny sosialy kosa amin'izao fidirana amin'ny maitsoahatra izao nanambara ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina fa amafisina ny fanomezana asa arahana fankasitrahana ho an'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana eto amintsika fa isy ihany koa ankoatra izay ny tetikasa ho an'ireo olona marefo toy ny zokiolona sy ireo manana fahasembana ndeha arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Fanamafisina ny fanomezana lanja sy firaisan-kina anatin'ny fanovana sy fampandrosoana maritra no ezaky ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Anatin'izany ny tantsoroka amin'ny tetikasa ho an'ny zokiolona sy ireo manana fahasembanana ary ireo fianakaviana marefo sy sahirana ara-pivelomana. Nisy araka izany ny fanomezana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tafiditra ao anatiny koa ny fiaraha-mifaly ao anatiny izao fety izao. Mba hitovisantsika ny amin'ny malagasy jiaby sambo mambary maregny aloha. Tsy misy natao zany kakalava fa nampitoviziny magnerana district ato anatin'ny fatisofia dia nahazo koa fa mety misy hotaritare kely amin'ny fomba fizarana azy fa nahazo jiaby. Ankoatra izay, fianakaviana sahirana manodidina ny 100 isa ihany koa nisitraka tetikasa asa Antanamaro ho an'ny commune Ambanivohitra Ambatondrazaka izay aharitra 10 andro. Tohatrano manodidina ny 2 kilometatra isan'andro no nodiovana. Tohatrano manodidina ny 2 kilometatra isan'andro no nodiovana isoroana ny fiakaran'ny rano amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Vola 7,000 ariary sy vary 2 kilao isan'andro no tambon'ny asa. Tetikasa madidio an'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny commune izay satria ny fotodrafitrasan'ny commune no anaovana an'ilay tetikasa. Izy ity dia maharitra 10 andro ary miisa eo amin'ny 900 eo ny mpisitraka mandray anjara amin'izany asa izany. Marihina moa fa raha ny thème no entin'ny ministera amin'izy ity dia hoe alao misoroka toy izay mitsabo. Dia ny tanora tsy anasa sy ireo marefo zany no nisafidiana hanatanterahana ny asa ary indrindra mba ho tombontsoa ho an'ilay tanàna andalova ilay tatatra izay hita tokoa fa dia ao anatin'ny fotoam-pavaratra tsika. Tsy ny distrika n'Ambatondrazaka ihany fa anisan'ny nisitraka ity tetikasa ity ihany koa ny distrika n'Amparavaravola. Lafim-baovao mahakasika ny tranga mpiaramonina kosa no ndeha hanoizantsika ny fampahalalam-baovao zazalahy iray 17 taona no maty tao anaty piscine tany Toliara ny alahady lasa teo. Noho ny tsy fandraisana andraikitra sy tandrevaka nataon'ny tompony andraikitra ao amin'ny toerana no nambaran'ny fianakaviana ho nahatonga ny loza raha ny fitanteram-baovao. Espérant Thomas Sonnette. Zazalahy iray 17 taona maty tao anaty piscine amina toera fandraisam-bahiny iray teto Toliara ny alahady lasa teo. Raha ny fanazavany fianakaviany maty dia tsy nisy tompona andraikitra tao amin'ity toerana ity nandray anjara na niezaka nanavitra ilay zaza fa ny rahalahiny sy ny anabaviny teo no niezaka namelona sy nitondra azy tany amin'ny hopitaly. Rehefa nandeha nanao piscine tao amin'ny anexa le Recife koray ny zanakinay moa zany tamin'ny alahady après-midi tamin'ny efatra tany hoany tampotampoka nare telefona zay fa
tsy mahatsiaro teny izy ao amin'ny piscine dia nentina tany amin'ny urgence ny hôpitaly be Toliara efa any amin'ny hôpitaly efa tsy tratrany any fa nagaga ny ray aman-dreny avao zany dia ohatra tsy misy responsabilité ny tompony andraikitra amin'ny piscine nanomboka hatramin'ny famelomanaina ny zaza ka hatramin'ny fanaterana azy amin'ny hôpitaly indrindrandrindra moa ny fikarakarana ny razana. Io zaza io zany misy négligence be zany nataondreo nitsipika anaty rano ao zaza fa reo fianakavia reo ralahin'ireo avao zany reo mitakotako azy baka anaty rano ao tsy misy fandraisana tompony andraiky tsy misy mikasika an'izay raha zay. Manoloana izany dia miantso sy mitaraina amin'ny manampahefana rehetra eto tontolo iara ny fianakaviany maty handraisana fepetra amin'ny toerana fandraisam-bahiny io. Andro fiovanantsika inan'izao lamba misy raha manahaka zao mitsanga zay ho tandrify zavatra zay mijery akay ka mitaraina aminareo mpitondra fanjakana Toliara eto zahay ray aman-dreny fa tena tsy tokony avelavelo hoe vitavita ho azy eny zao zavatra zao na dia fa tsy miteny ary sarobidy manana ny zo manana ny ray aman-dreny manana ny havany mafy zao mahafoy anaka zao. Itarainanay zany handraisana fepetra mikasika ny établissement le Récif Toliara ito ka zahay ray aman-dreny zany malahelo raha manahaka an'ity dia mampahafantatra tompony andraikitra mivantana zany zao ny raha misy Toliara eto misy tandrevaka amin'izao andro fanovana zao. Araka izany dia manantena fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana ireto fianakaviana izahay kosa dia mankahery hatrany ny fianakaviany manamanjo. Ireto avindray ireo vaovao izay nisongadina tao anatin'ny pejy ny vaovao ny Kolo TV ho an'ity androany ity isan'izany ny lehilahy misy 5 sarina nitatitra azo palisandra teo ihany koa ny mpitrandraka volamena misy 7 no nihotsahany tany tao amin'ny karerany volamena Maradabohely. Andeha rahantsika ny fitanterana mahakasika izay. Mpitrandraka volamena misy 7 no nitsoahany tany tao amin'ny kariera volamena Maradabohely tamin'ny alarobia faraiky amin'ny 30 ny volana desambra 2024 lasa teo tokony tamin'ny 2 maraina 2 hafa velona rehefa voavontsy tamin'ny tobim-pahasalamana fantatra fa 9 metatra ny alary ny lavaka ary 12 metatra kosa ny lalan-kely anatin'ny tany hianisy ireo mpitrandraka tototra ireo matetika izy ireo miasala manao fitrandrahana ka nihetsika ny tany tamin'ny fotoana io. Nanentana ireo mpitrandraka ny zandary sy ny olo-mpanjakana hafa any adohan'ny zango mba hisorohana loza toy izao noraisina ny fipetra fa tsy azo atao ny miasala ferana hatramin'ny 10 isan'andro. Nandritra ny fisafona sy ny fampandrena fahalemana tamin'ny faran'ny taona sy ny taom-baovao no nahatratrarana ireto olona nitatitra palisandra tamin'ny sarety ireto ny 30 ny volana desambra lasa teo tao Maintimaso Maevarano commune Kazimborona district any Marivoay vatakazy palisandra misy 12 no sarona tamin'izany ary olona 5 no nitatitra azy no giazana avy hatrany ireto azy ireto ary no tanana anaovana fanadiadiana ireo olona misy 5. Lafim-baovao mahakasika ny ady amin'ny valala eto Madagasikara. Hojerena manokana ireo mpamono valala eo anivon'ny IFM na ny fohy be famongorana ny valala eto Madagasikara manoloana ny ady izay atrehan'izy ireo eto amin'ny firenena amin'izay ady amin'ny valala izay. Setrin'izay kosa nefa takina amin'ny mpiasan'ny IFM ny fanatanterahana ny asa araka ny tokony ho izy araka ny afenitra sy ny toromarika napetraka hoy ny minisitra tompony andraikitra mahakasika izay. Andeha rahantsika ny Antsibria am-baovao. Tsy maintsy jerena sy karakaraina manokana ireo mpamono valala eo anivon'ny fohy be famongorana ny valala eto Madagasikara hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny tale jeneraly sy ny tale mpiara-mitantana eo anivon'ny ivitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara. Takina amin'ny mpiasan'ny IFM ny fanatanterahana ny asa araka ny tokony ho izy araka ny fenitra sy ny toromarika napetraka mba azona vokatra mazava ny fifehezana mahomby ny valala. Tsy hisy ny fandeferana raha misy ny tsy fanarahana ireo toromarika sy ny fenitra napetraka andriamato ministra hoy ny tale jeneraly mpisolo toerana eo anivon'ny FL raha tiambololo ny aina Alain Arvony. Plan résultant tadiavintsika voafehy ny valala fambolea voaro ny mpamokatra avy amin'ilay vision ny teny filamatry ny ministère hoe des producteurs prospère pour une nation bien nourrie. Ny mpamokatra misondrotra mitondra ny kitapom-bola ny firenena ao anatin'ny fahafitatena ara-tsakafo.
ho voavatsy kelikely ireo olana mifandraiky amin'ny karama sy ny zo ara-tsosialy ireo mpiasa mpamony valala eo anivony ny ivontoerana famongorana ny valala eto Madagasikara. Indrembavy eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no etsika nakatonana ny fahampalalam-baovao amin'ity hariva ity nahafatesana olona 700 sy naratrana olona 100 ny tao amina bara iray tao amin'ny toeram-pialatsasatra fanaovana ski ao Crans-Montana tany Suisse ny aliny fetin'ny farany taona lasa teo. Raha ny fantatra dia laboziny rihatra napetraka teo amin'ny ambony tavoangina champagne no mety ho ny andohan'ny loza hoy ny fanady adina no ireo labozy akaiky loatra ny avandriana dia niteraka fielezan'ny afo aingana izany sy nampitatra izany manerana ny toerana nisy ity filanona ity amin'ireo olona 500 naratra ka ny 13 amin'ireo dia efa voafaritra sy fantatra avokoa amin'ireo naratra ireo 170 dia teratany Suisse 40 teratany Frantsay ary ny 100 dia teratany Italiana. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny filazana ny fahampalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany fahampalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Za présenté Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa eto amin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, vainja fiafy. Za présenté Nivava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.